Ny paritaka be indray norana tsara momafady any mpanakanto tovovavy andriambavilanitra izay tena isany manana ny lazany tao anatiny tambazotra Facebook tao anatin'ity herinandro ity. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy apetratra moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ny androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fiparitany ilay horonan-tsara momafady tao anaty tambazotra Facebook no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Raha hiresaka mpanakanto izay manana hatsaran-tarehy sobika isika dia tafiditra ao anatin'izany ity andriambavilanitra izay sady mpanakanto no mpilalao sary mihetsika malagasy ity tsy iza moa izay fa Nosy Rose izay isany tena sady taviny ny volony araky ny filaza izay ary isany tafiditra ao anatin'izany hoe vehivavy tena manja raha ho any Madagasikara moa izany Nosy Rose izany. Vitany tsara tarehy sobika ihany i Nosy Rose fa olon'ny fiarahamonina sady mahay miarahamonina ary tsara feo ihany koa izy satria ao anatin'izany andriambavilanitra izay isany tena manana feo manga raha izany Nosy Rose izany. Raha ny eo amin'ny sary mihetsika malagasy dia efa maromaro no sary mihetsika malagasy no ahitana an'izany Nosy Rose izany izay isany mpandray anjara ao anatin'izay sary mihetsika malagasy izay ary hainy tsara ny anjara toerana izay sahaniny ao anatin'izay resaka sary mihetsika malagasy izay araky ny fahitana azy tao anatin'izay sary mihetsika malagasy izay nandraisany anjara izay. Ary eo amin'ny resaka zavakanto kosa amin'ny maha-mpanakanto azy dia efa maromaro ihany koa ireo hira izay navoakany na hira ho azy irery zany na hira izay niarahany tamin'ireo mpanakanto hafa ary mifanerasera amin'ny mpanakanto maro ihany koa moa raha izany mpanakanto Nosy Rose izany toa andry Mr Saida Ria Tonitra dia tafiditra ao anatin'izay olona izay manakaiky azy ao anatin'izay zavakanto izay ihany koa. Eo ihany koa ny fifandraisany amin'ireo olona malaza toy andry Bob Tobias izay azo lazaina fa tovolahy izay isany manana ny lazany raha ao an-tambazotra sosialy ao izany Bob Tobias izay isany ifaneraserany Nosy Rose izany. Tsy ireo ihany nefa ny olona malaza izay ifaneraserany fa maro ireo olona malaza sy ireo olon-tsotra izay mifanerasera amin'ity andriambavilanitra izay sady taviny ny volony ity raha eo amin'ny resaka fahaiza miaina sy ny resaka zavakanto zay. Izany dia proof mazava fa tena olon'ny fiarahamonina izy ary mahay mifandray amin'ny rehetra. Tsy tahaka an'ireo olon-kalaza sasany izay miavonavina raha i Nosy Rose fa izy dia isany mpanakanto be fanetrenitena ary tsy mba manavakavaka izany raha eo amin'izay resaka fifandraisana amin'olona izay. Maro ihany koa moa ireo dokam-barotra izay ahitana an'ity andriambavilanitra Nosy Rose ity ao anatin'izay resaka dokam-barotra zay amin'ny maha mpilalao sary mihetsika sy amin'ny maha olona malaza azy eo amin'izay resaky ny zavakanto izay. Midika izany fa tena mpanakanto ary tena ilain'olona maro raha ity Nosy Rose ity. Fa io moa zany tsy maintsy misy foana ny indro kely hoy ny mpandrafitra izay raha eo amin'ny fiainana zanak'olombelona ary miloloha lanitra tsy maintsy lena ary mandiha tany moa tsy maintsy lavo zay. Raha olombelona dia tsy maintsy misy foana ny mahasolafaka azy ka teo indrindra no nahasolafaka kely any Nosy Rose raha vantany vao niparitaka ilay vetaveta izay nahitana azy tao anaty tambazotra antserasera Facebook iny izay isany tena nanalabaraka moa raha izay vetavetany izay niparitaka be tao anatiny andro vitsivitsy tato ato zay izany sary mihetsika ny Nosy Rose izany. Tena tsy nisy nanampony rehetra raha vantany vao nahita sy nijery an'izay sary mihetsika izay ka tena izy tokoa tao anatin'izay resaka sary mihetsika izay. Fa io moa zany araky ny voalazan'ny soratra masina manao hoe aoka izay tsy nanota taminareo no hitorabato azy fa tsy misy mahafantatra izay tany ambadika tany isika ka tokony hipetraka foana ny fanontaniana manao hoe
inona marina no tena nahatonga aniny sarimihetsika iny no niparitaka tahaka an'ireny. Valifaty ve sa lonilony tamin'ny olona izay niarahany no nahatonga an'izay fiparitahany izay sarimihetsika izay nameno tambazotra tsirasira Facebook izay. Eo indrindra isika amin'izao fotoana izao ao anatin'izay fitadiavana ny marina mahakasika an'izany rehetra izany. Tahaka an'ireo mpanakanto kalaza hafa izay efa nahitantsika ihany koa ny vetaveta izay niparitaka teto sy teroa ary isany maro moa ny lasibatra tamin'izay fiparitahany horonantsary vetaveta izay. Ka inona marina no mahatonga an'ireo horonantsarin'olona kalaza no matetika hita miparitaka eto sy eroa foana ao anatin'izay resaka fanaovana vetaveta izay. Moa ve tsy azo ny afizany raha toa ka tsy alaina video sy tsy alaina sary ilay fanaovana vetaveta, sa inona no tena antony mahatonga an'ireo olona kalaza no lasa mananao foana tahaka an'izany? Tadidio anefany fa ianareo dia fitaratry ny fiarahamonina ary tsy vitsy ny olona manaraka sy mankafy ianareo ireny ao anatin'izay zavakanto ataonareo sy ny lazanareo an-tambazotra an-tserasera sosialy sy eny amin'ny fiarahamonina izay. Nefa toa endrika ratsy no hitan'olona izay ateraky ny zavatra vetaveta ataonareo tahaka an'ireny. Tsy afaka ny hilaza aho hoe meloka ianareo ary tsy afaka ny hilaza ihany koa aho hoe tsy meloka ianareo, fa ny olona rehetra dia samy nahita sy nijery avokoa an'izay vetaveta izay niparitaka teto sy eroa izay ka tokony samy handintena ianareo ireny izay tafiditra ao anatin'izay fiparitahany horonantsary vetaveta izay. Na ianareo izay nanaiky ho alaina horonantsary tao anatin'izay fanaovana vetaveta izay zany, na ihany koa ianareo izay nanaparitaka an'izay horonantsary vetaveta izay dia samy tokony handintena avokoa ianareo amin'ny ilay manao hoe inona marina no tena lesoka tokony harenina ary inona marina no tena zavatra tsy mety izay nataonareo tao anatin'izay fiparitahany ilay horonantsarinareo ao anatin'ny fanaovana vetaveta izay. Ary tokony samby hitandrina ihany koa ny sisa izay mbola tsy tratran'izay fiparitahany horonantsary vetaveta izay amin'ny manaraka, fa sao dia hiteradoza sy ihany koa hiteraka fahafahambaraka tahaka ny efa hitantsika izay niparitaka teto sy eroa ao anatin'izay resaka fanaovana vetaveta ary alaina sary sy niparitaka teto sy teroa izay. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lahy sy tomboko vavy. Misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsy voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny video zay efa nahita isan'andro. Tomboko lahy sy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.